Na tsy nisy azo tao anatin'ny confilma mandray ronononay nefa zao akato malahelo elay fahatezerana alahelo no antony fiasikireto piompiomby reto nariny izy ireo manoloana ny tsangam-bato eto Antsirabe teto vato fotsy ary teto betafy ny ronono izay antom-piveloman'izy ireo tafalatsaka anaty fahasahiranana lalina efa nanomboka ny volana marsa no efa nivarotra fa tsy antoka ny rononon'izy ireo noho ny tsy fisiany orinasa mpandray saingy ny triple kosa anorinasa mbola nandray ny rononon'izy ireo fantaro fa mahery ny 2 ireo piompiomby mivarotra ronono amin'ny orinasa triple ray alina litatrisan'andro no ronono raisiny orinasa saingy nanomboka ny talata teo dia izao nakato ny fanjakana izao indray tsy vahaolana akory ny fanariana ronono fa fitarainana Raha zany raha miteny mpamokatra ronono ny tena dia mahandre marary fa tsy rary ilay atao fanjakana raha tokony misokafana ny orinasa mba hiainan'ny olona hadalana tena sako ny teny hadalana natao no manakatona an'ilay orinasa dia mampalahelo anay zany dia zavatra mitsanga ary asa ina miteny oatra zao na inona vokany na inona hoe ohatrany hoe fanjakana jilamo voaka madinika fa tena mijaly zao voaka efa betsaka ny tianasa dia vao mainka ho ampitomboina ihany ny olona tianasa amin'izao tena mamelona fianakaviana maro dia maro ty resaka fiarina ronono ty nefa dia zao vokany dia satria zany anina vahoaka nao dahalo zavatra mampalahelo anay mpamokatra zany dia zavatra ohatran'izao satria ahoana tokoa moa tsy ho arina publicité le zavatra satria any aminay raha izy mividy izy zany tsy maintsy andony volanay le oladina nefa nandavany an'le volanay any amin'ny any ambavohitra no zany leo dia trangana ty besy maro ny ato dia hoe tsisy mpandray zany le zavatra fa ohatrany hoe oetiketina fotsiny rehefa aina famelomana ny omby famahana ny omby ny transport mitondra ny 11 kilometra teto betafany ambavohitra any nga nitondrany zalany io tsisy mpanay ny ronono nefa anay tatsady farzy efa orina mahitsy ny orinasa akaton'izany fitonam-panjakana tatsara efa misiboka mbola misiboka ihany ty ronono tsisy dikantsony tsisy vidy enjato ny litra zao tsisy zao ny anay fa zay mijaly anay tatsady zao mahazo anay tatsady zao avy fotsiny ronono ronono fa tsy hoe tsy mandray le ronono za zao masoko renan'ny ronono aty anivon'ny tatsady ty 500 ny litra nefa tsisy mandray 700 zany vidianany mpanako anazy eny dia malahelo nay aneo lay zanasana reo mbola nisy nandray ihany teo dia zao mikatona dolo ty zao ny vokany mijaly ia tamin'ity rehetra ty tsaiky omby dolodolo fa defa niravana tamin'izay le ozy aho hoe nanana romby folo production tamin'izany fotoana zany 180 litres par jour le lazaiky hoe mahazo bénéfice avo sasaky zay izy no Kaleba Rabe Maolomanana isan'ireo piompiomby ny aina mivantana ny fikatona ny orinasa triple eto betafy izy no monina saika tamin'ny fivarotana ronono tamin'ny orinasa triple avokoa no nanangana ny fananany za nanomboka niompy zany hoe mpiasa-mpanjakana misotro ronono dia vonanomboka retraité tamin'ny 2001 dia efa nanokatra n'ity ferme ty tamin'ny 2001 zany nanomboka tamin'izany fotoana zany tena nety dia tena nety mihitsy satria raha omby efatra no nampidiriko tao anatin'ny herintaona feno romby folo satria namorona ny complément-na fermerie ambadikaria dia romby folo nisan'ny ombitsy teto tena tamin'izany rehefa tena manao kajy ianao amin'ny dépense sy ny rehetrarehetrarehetra efa jato ny ronono tamin'izany ny ronjato tena bénéfice nety vitan'le ronjato ny sakafon'ny piasa ny volovilona ny sakafon'ny omby ny rehetrarehetrarehetra dia nahafahana tsara mihitsy ny aina tamin'izany fotoana zany teo moa nisy an'in'le korotana tamin'ny fanogatana-panjakana iny dia teo dia nirava voatery namidy ny omby teto nisy mivarotra ronono 500 ariary ny 2 litra tamin'izany fotoana zany satria tsy hity zay anaovana azy izy tsy azo tehirizina ny sasy naterina amin'ny namana dia ny omby ny likidena natao tsy amividiny ary zany fa dia likidena fotsiny natao zay avitsikely azy efa nanomboka niarina kely ny farim-piainana hatramin'ny iverenan'ny orinasa saingy izao dia difotra indray zao ndray dia io roa sisy eo io roa io mba tsy abe fa tiantoka ny tazomana ny roa fa hoe fa niompy ianao
dia io mba fivelomana farampiny kely ny pension kely dia omby roa sisa tazonina raha ny bénéfice zany azo raha eo amin'ny alafosan'ny kojakoja rehetra ny sakafo ny fanafodiny sy ny rehetrarehetra fikarakarana ny omby dia tena ambony de ambony mivarotana nefa ambany de ambany ny vidiny mbola eo ao zay hoe tsy mahazo bénéfice fa kely ny bénéfice fa izao andray am'izao fotoana ty hoe tsy andray ronono dia tsy hitatsony ny varotana le ronono zao toa azy ihany koa iradezy eto betafy ihany koa izy ny monina raha nanana omby maherin'ny 20 izy tany amin'ny taona 2010 dia zara raha misy 4 sisa amin'izao tantsay izy ireo mpiompy manavo tena ary lavitra andrina izy ireo no mizaka tsy fidiny ny ngidiny valifady politika ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny